maventy be zaho. Nidira-trosany amin'ny 50 millions. Tsy nohaniko le vola fa ny mpiara-miasa zay nikatrano zaho. Papier-boky no asako tamin'izay. Dirigeant na chef district amin'ny asa fampelezam-boky. Nomena boky le papier-boky dia tsy namerina ny vola. Tonga tampoka ny vérificateur amin'ny fédération mission dia tsy maintsy mamerina ny vola io ianao anatin'ny 3 fanjava. Manakory azao fa neta 50 millions zany atsika. Ya, olo araiky fô. 2, 3, 4, 5. Tena hoe nahita 50 millions tsy film a? Nanambotro? Fa vola be zany. Za zany nahatsapa hoe tsy possible zany. Tsy hitako zany vola zany. Zavatra tonga tao an-tsaiko voalohany dia hangataka fanampiana amin'Andriamanitra. Vavaka aho tonga tao an-tsaiko fa tsisy hevitra intsony. Hitaraina amin'ny ray aman-dreny, haiko be ray aman-dreniko tsy hanana an'izany vola be zany. Ny fotoana nomena nefa fohy dia fohy. Tapa-kevitra fa fadianina 3 andro tahaka ny Ester. Maraina aho makany am-piangonana dia mivavaka. Fa tena mahita zavatra be dia be ho tenenina. Ohatra indraindray mahatsapa hoe meloka. Indraindray toa mahatsapa hoe manana ny rariny amin'Andriamanitra. Fa nahoana le tompo dia vola tsy nohaniko. Tsaroko tsara tamin'izay. Hitako ny mahasamihafa hoe aty ampilipitra masimasina kokoa tamin'izany fotoana zany. Tena miankoka ohatra hitako hoe azoko aelakelaka any an-danitra ny tanako ho hitan'Andriamanitra. Mitomany maraina hariva ny andro mody any an-trano tsy misakafo. Deuxième jour dia tany am-piangonana mitomany. Andriamanitra aiza ny ahitako an'izany vola be zany. Sady ho radie zaho hariva radie zaho dia tsy maintsy gadraina satria vola be tsisy fanantenana. Deuxième jour mbola tsisy valim-bavaka ihany. Tsy haiko hoe inona ny tokony ataoko. Tsy fantatro hoe aiza no ahitako vahaolana. Tamin'ny andro fahatelo dia tsy nivavaka intsony aho. Reraka tena reraka zany mbola tsy reraka ohatran'izany zany letrona ho zaho. Dia ho iaho hoe Andriamanitra anjarako indray zao ny miaino anao. Fa efa niaino ahy ianao tao anatin'ny 2 andro. Amin'ity 3e jour ity za indray niaino anao. Ary dia mamaky baiboly aho. Mahazo teny fikasana fa tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hatanteraka azy. Mamaky baiboly aho. Mamaky lesona. Misy zavatra be dia be azoko fa tsy fantatro hoe avy aiza no azahoako fitahiana. Karaha ohatra ny hoe isy vola ilatsaka avy any an-danitra 50 millions dia ho voefako ny vola. Maraina mantsana hariva ny andro. Ohatra ny mieritreritra hoe rehefa manokatra ny varavaram-piangonana hivoaka avy eo an'eglizy dia isy olona hanome vola hoe ity vola ho anao manala anefanao ny trosanao. Voaka avy eo am-piangonana tsisy valim-bavaka. Rehefa nody zaho, rehefa nody tamin'izay mbola tokantena, tamin'izay mbola tsy nanambady, dia raisiko ny lakile ary kivy dia kivy satria efa hariva dia hariva ny andro. Ohatra ny nahatsapa hoe tsy niaino angamba Andriamanitra, tsy namaly vavaka izy. Aiza no ahitako vola 50 millions, vola be zany. Le papier-boky
tsy antenaina. Raisiko ny lakile dia nisokafiko ny varavaran'ny trano, nampiretiko ny jiro teo am-baravarana, ary gaga fa misy taratasy teo am-baravarana. Azafady pasteur, taratasy io misy taratasy teo am-baravarana, taratasy soratra masinina. Tamin'izany mbola tsisy an'izany ordinateur, vitsy dia vitsy, tsy dia fahita loatra izany taratasy amina ordinateur izany. Ary dia noraisiko ilay taratasy, dia gaga hoe inona re ty Andriamanitra, dia mipetraka teo ambony fandriana, dia novakiako ilay taratasy, dia izao ny soratra tao amin'ilay taratasy: hafatra maika avy any an-danitra. Nihiratra ny masoko. Inona? Hafatra maika avy any an-danitra. Andriamanitra. Dia notohizako ny vaky teny: manahoana ianao anaka? Andriamanitra no anarako. Mahafaly any mandray an-tanana ireo olana rehetra atrenao anio. Tiako mampahatsiahy ianao hatrany fa vitako samirery izany fa tsy mila ny fanampianao aho. Raha toa ka mametraka anao ny toe-javatra sarotra sy manahirana ary tsy azo vahana Satana, dia aza miezaka hamaha izany akory. Apetraho na alatsaho ao amin'ny boîte aux lettres-ko amin'ilay adresy hoe Ady Andraikitry Jesosy izany. Ny fotoanako no lany amin'ny famahanan'io fa tsy ny anao, ary manana fotoana anaovana izany raha teo atsininy. Aza mihevitra nisintona ilay taratasy raha toa ka nalatsaka ao amin'ilay boîte aux lettres-ko izany. Mampitarazoka ny famahanan'ny olana mantsy ny fikasanao hisintona indray sy ny ahiahinao sao tsy mivaly ny fangatanao. Latsaka ny ranomasoko satria tena ny tanteraka fa Andriamanitra no miresaka amiko. Dia notohizako ny vaky teny: raha toa indray ka heverinao ho azonao vahana ilay olana na azonao ataony miatrika an'ilay toe-javatra, dia anontanio kely amin'ny alalan'ny vavaka aloha aho, amin'izay dia ho vahaolana azo antoka no hitanao. Tsy ilainao akory hiaro-tory sy tsy hitafandrimandry amin'izay olana sy zavatsarotra ary adi-tsaina mianjady aminao, satria tsy mba matorona rendremana velively aho. Matory tsara ianao anaka, ary miala sasatra amin'ny mpilaminan-tsaina. Omeo aho fotsiny izany andaminako azy. Betsaka ny zavatra hitadiavanao ahy, ko antsoy avy hatrany eo numero vavaka aho ao amin'ilay kody hoe finoana. Tsarovy mandrakariva ireto zavatra ireto. Andraikitry Jesosy, fahatokiana, vavaka, finoana. Azonao antoka azonao ataony mifandray amiko tsy akijanona amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Azoko antoka fa tonga amin'ny fotoana ilanao azy indrindra ity afatra ity, ary tena ilainao mandritra ny androm-piainanao izany. Tsy foko ianao malala, Andriamanitra fitiavana. Raha ianareo re nahazo an'izany taratasy izany, anareo ao anatin'ny problème maventy. Tonga tena toky aho, ary tena no heveriko nino aho fa avy amin'Andriamanitra ity taratasy ity. Ary hatramin'izao isika miresaka izao dia mbola tsy fantatro ny porofo ilazako fa olombelona nanoratra n'ity taratasy ity. Natory amin'ny mpilaminana, maraina ny andro dia tonga ny valivavaka. Nisy olona anankiray mpanan-karena teo an-tanàna misy ahy, adventiste lehilahy. Ray mpianakaviana izy ary ny zanany tena namako akaiky. Dia niteny tamiko izy hoe: henoko ozy fa manana olana ianao, meko entana zay ilainao ianao manala ozy, amikio io entana io ozy,
ary ho lafinao io entana io amerenanao ny vola izay ananana aminao. Fa vombelona n'izany tantaraiko izany a Monsieur Fidy, vérificateur amin'ny fédération. Rehefa nandeha tany Foibe fédération a mpiasan'ny fédération nisy aina izy tamin'izany fotoana izany. Tonga nampahery ahy izy ary niteny tamiko hoe izay boky ilainao dia omeko anao fa aza ny teniteny. Nahazo boky 3 carton aho miaraka amin'ny entana no milay mpanan-karena ohatran'izany vola 50 millions. Tao anatin'ny ray volana monja dia nahazo 50 millions mihoatra. Amen, alléluia. Kontina ny vola nisorona ny ampafolony naterina ny volan'ny fédération mbola misy ambin'ilay vola. Dia nakany amin'ny mamanay sy papanay izaho dia nitomany any tantara amin'ny problèmeko. Dia hoy izaho tamin'ny mama hoe mbola misy vola kely ty fa avelao amin'ny mama andeha hanao vakansy. Tana hozy mamanay. Kontina ny vola andeha ho aiza ianao hozy mamanay. Zaho fa nahita ny Tuliara, zaho fa nahita Tananarivo, zaho fa nahita Fianaratsoa, Tamatavy sy Majunga mbola tsy hita. Andeha ho any a Majunga zany ho vakansy. Fa tena rera-tsaina. Saorana n'Andriamanitra. Rehefa tonga tany a Majunga, gaga dia gaga zaho fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Erika nitsena zaho tamin'ny parkage. Ary nanomboka teo ny fifandraisana. Hitanareo ve ilay lalana nitondran'Andriamanitra? Raha tsy nandalo amin'ny zavatsarotra iny dia tsy nahita ny Erika zaho. Fa iny zavatsarotra nalovako iny no nitantanan'Andriamanitra ahy ka nanomezany fitahiana izay tsy takatry ny saiko. Cadeau nomen'Andriamanitra ahy vadiko. Ary zaho tsy hamadika azy mandrakizay. Hoy aho taminy hoe zaho tsy manambady indroa fa indray mandeha ihany satria cadeau nomen'Andriamanitra. Ry tanora malala amin'ity takariva ity dia tiako anareo raha anakaiky kokoa an'Andriamanitra. Raha hisafidy izay ho vadinareo hoento ambavaka. Misy tantara lava be dingana nalovanay ny vady izay vao tonga tamin'ny fanambadiana. Samy fady ihany na hoe sitrapon'Andriamanitra ve sady tsia. Tena hitondra ho any an-danitra ve ty lehilahy ty sady tsia. Hitondra ho any an-danitra ve ty vehivavy ty sady tsia. Avemberiko amin'ny matetika ho iaho hoe zaho tsy manambady indroa fa indray mandeha ihany eo amin'ny fiainako. Ry tanora malala, io Andriamanitra mamaly vavaka io mbola afaka mamaly ny fangatanao izy. Angatao aminy izay zavatra ilainao fa omeny anao izany. Tsy resaka zavatra betsaka intsony satria ampy izay. Ny fanontaniana apetraka ao dia hoe iza no vadiko. Sa ve tsy mbola nametraka an'izany ianareo? Marobe tsy voatonona. Iza no vadinao? Aleo Andriamanitra no tompony safidy sy ny fanapahan-kevitra dia afaka mijoro hatramin'ny farany ianao. Atiadiany kely izy ty pasteur satria alina ny andro. Fody folo fotoana fa manaraka resaka zavatra betsaka momba ny tokantrano isika fiomanana ho amin'ny fanambadiana, ny faharatsiana n'izao vaninandro misy antsika izao satria Satana dia miezaka ny andrava ny tokantrano, animba ny hoe manahoana ny tena tokantrano akasikan'Andriamanitra. Io manko no anisan'ny lova izay nomen'Andriamanitra antsika hatrany Edena, ny sabata sy ny tokantrano. Ary izany no tadiavin'ny Satana ho simbaina indrindra. Inona no antony manosika ny tanora hiaraka amin'ny olona iray? Tadidintsika ny tantaran'ny Samson izay nisafidy fa mahafinaritra azy ihany no alainy ny vady. Ny tena izy dia izao izay sitrapon'Andriamanitra aoka izy no ataontsika ho vady. Tsy mahafinaritra fa ny mahasoa. Ry lehilahy, ty no tiako hipetraka ao anatin'ny saintsika amin'ity androany ity. Inona no afantaranao fa tsara atao vady ity vehivavy ity?
ho anareo vehivavy manome sopapanareo za zeny atao fiainanareo izy ty. Ho anareo lehilahy raha ohatra ka aka vehivavy ka hoe mba manakory viavy tegna tsy ala aminahy mandrak'izay, mba manakory viavy mbo hitondra zaho andeha ho any an-danitra. Vehivavy tsara alaina vady. Rehefa manao déclaration d'amour aminy ianao izy tsy tonga dia pare zaho. Izy ka viavy nagnano zegny alaila efa ono fo tsy dia aminany tsara bekiny e. Fa rehefa misy manao déclaration d'amour aminareo vehivavy dia inona no tokony atao? Raso kely aloha mbola eritreritra mbola hoentina ambavaka. Faharoa, jereo tsara ilay vehivavy hoe io vehivavy io ve akaiky ny fony babany sa lavitra ny fony babany. Io vehivavy io ve mba tia ny anadahiny sa tsy tia. Anareo lehilahy zany mijery ivelany hoe mba manahoana. Raha ohatra izy ka hitanao fa mamalivaly ny babany dia mazava ho azy fa rehefa tonga vadinao izy dia aninanao koa hamalivaly anao koa. Ny fitiavany iny vehivavy iny ny rainy no afindrany aminao. Ka izy ka tsy tia ny babany mazava ho azy fa tsy ho tiany koa anao. Ho anareo lehilahy zany jereo ilay vehivavy hoe manahoana ny fifandraisany amin'ny rainy ary manahoana ny fifandraisany amin'ny anadahiny. Mazava very lehilahy. Manaraka fomba amantaranao fa vehivavy tsara alaina vady ity vehivavy ity. Rehefa miaraka anareo nanaiky anao zany izy tonga dia nienatra an-tranonao izy. Tsy izy izay mampisalasala ny aminy. Azana afy tsy dinikeko mariage izy zany dia aminao any fiky zany magnano mandy aligny araiky aligny roa fa ke mitady fentany. Tsy izy izay. Manaraka jereo hoe tia vavaka ve io vehivavy io. Mba jereo amin'ny fifadian-kanina mba hitanao ve izy. Mba jereo amin'ny fiainany andavanandro mba olony vavaka ve zany vehivavy zany. Aza dia sy doka miendrika hoe iny tsara e. Fa zahava ny toetrany sy ny mombamomba azy. Ary ny farany manana baiboly ve io vehivavy io. Izy ka viavy tsisy baiboly mangala ondra. Mazava ve? Anareo sisa fafinameko ny sopapa e. Voalohany ina voalohany tsy manaiky eno eo. Faharoa jereo ny fitiavany ny rainy sy ny anadahiny. Fahatelo tsy mipetraka ny aminao alohan'ny mariazy. Faefatra fahadimy ok zay ne. Lehilahy tsara ekenao vady. Ho anareo tovovavy izy ka tsisy an'ireto io lehilahy io sakafo magnamboara saigny fo hijaly anao e. Voalohany nareo lehilahy mena sopapa, nareo vehivavy mena sopapa. Déclaration d'amour face à face, par message na par Facebook. Fa izy manao déclaration d'amour aminao izy vatatena lotsy miresaka aminao, mifanaritra aminao. Iny zany tena fambara tsara. Faharoa jereo io lehilahy io zegny manao déclaration d'amour aminao io jereo hoe manahoana ny fitiavany reny sy ny anabaviny. Jereo tsara maniratsira reny ve izy.
mba tia mianabaviny ve izy sara miady fa farisanao zare mianadahatra ao i zany le fitiavan'le vehivaviny ray zany iny afindrany amin'ny vadiny ny fitiavan'ny lehilany reny iny no afindrany amin'ny vadiny zay ny mahatonga ny rafozana mamaray satria mihena zay ny fitiavan'le vady ny ray aman-dreniny satria nafindrany any amin'ny vadiny ny fitiavany fatelo raha lehilahy tsy mangataka firaisana ranofo aminao alohan'ny fanambadiana zay fizika fanangataka taminao izy aloha tsika hiaraka ahafaha mangalao ny rafo tegna tsy izy feky izy ka ny lehilahy angalavady anao ka hiaka aloha maloha andamana ely izy ty tsy izy izay fa raha olo angatanao fo io lehilahy io fa raha lehilahy tena tianao izy dia mahandry ao amin'ny fanambadiana ara-dalàna fa efatra manareo vehivavy raha ohatra io lehilahy io ka manaiky iseho amin'ny ray aman-dreninao na manaiky hitondranao any amin'ny ray aman-dreniny fambara tsara zay fa raha vao miafinafina izy hoe asambarambara mamanao maloha asambarambara papanao sekretska roa fô tsy izy izay fa raha tena tianao izy ny raha mamaky azy voalohany dia iresaka amin'ny ray aman-dreniny na iresaka amin'ny ray aman-dreninao mazava ve mitovavy namako manaraka jereo raha tia vavaka le lehilahy ary efa ianareo ny farany sady voalohany manana baiboly ve izy asanany ny tanananao lehilahy zay mitondra baiboly eto androany nyeny any amaray atsika misava baiboly e lehilahy misava baiboly amin'ny viavy viavy misava baiboly jereo tsara hoe anaraniza no amin'ilay baiboly manana baiboly ve izy ry tanora malala dia manitra ny omba sy hitay atsika manakory asagnano tananze asagnano e baiboly areo viavy misy tsy fihetsepo ihany ny fitiavana madio fa safidy mpiainana zay no azo avara amin'ity hariva ity ny faniriko amin'ity takariva ity dia ny atonga atsika ho lehilahy sy vehivavy izay ay ampitombo ny fampiarana ireo zavatra tsara zay nianarantsika ty taon'Andriamanitra ny tahy antsika amin'ity takariva ity dia anao anjo amintsika zay tanora maniry mba tena hanana tokatrano ara-dalàna maniry ary tena tanjonanao zegny hanana tokatrano ara-dalàna vita fisehoana ny ray aman-dreny vita fisoratana ara-dalàna vita tsodranom-badiana mariazy angatako izy nosotiako malalaka dia malalaka ato ntsika jiaby ohatratsika jiaby mandroso aty aloha fotoana manokana gataka feokira avy amin'ny teknisiana atsika androsoa le tanora ireto sotra nareo satria mavitrika dia mavitrika hoentina mbavaka ary vavaka azo tanterahina izany vavaka izany taotsika nira faneva mbola misy ve mandroso aty aloha mandroso mandroso fa mbola malalaka ato mandroso aty mbola malalaka ony ao farao mandroso ato apitso après-midi atsika hiaraka amin'ny département ny fahasalamana département ny ferme
mety ho hevitra ho antsika rehetra iarahantsika manao zany ira izany a avy eo a iaraka ivavaka mandoalika isika andiny voalohany ihany maro ireo tanora amin'izao fiainana izao no efa lavo ny fakapanay manao fitiavana oky mafilafy a tanora olo fitiavanio toa fo mety andorokadinio evero tsara izay ho namana antino amipivavana fa fitakania tsara tahelo e zava-manaka tandemo e zay tsara no fidio de ny fitiavana madio Guarda si chivava. Ray masina tsara indrindro indreto zay manatona anao mitondra ny etaetam-ponay ny etaetam-pony reto tanoranao mangataka Andriamanitra ny mba hitahianao ireto tanora ireto ahazo tokantrano samy. Amen. Jesosy io aza vilanao ho voaviravirany ratsy izy reto oka anao mba hiasa ary mifagiriako Andriamanitra ahatazo ny fahadiovana hatramin'ny farany. Amen. Ireto tanoranao. Amen. Ary maniry koa zahay mba ho tody amin'ny tokantrano ireto tanoranao. Amen. Eny amin'izao sabata izao magnavoa fanorantenanay izahay ary ny fagniriako Andriamanitra ny tazonanao izao fanapahan-kevitra izao hatramin'ny farany. Amen. Misy aminay reto Andriamanitra efa manana fofombady ngatahako anao hagnampy izy ireo ahatazo ny fahadiovana hatramin'ny farany. Amen. Misy koa aminay reto Andriamanitra efa mpifankatia anao no angatahako ampitombo ny fifankatiavanao anatin'izy. Amen. Misy aminay reto Andriamanitra mbola tsy ao anatin'izany tazony ny fahadiovana. Amen. Misy koa aminay reto Andriamanitra mety efa nandalo fahalavoana okanao Andriamanitra ampahely izy. Amen. Ary araka ny teny zay nilazainao tamin'ny moaly tamin'ny Marie Magdalene mangatahako koa Andriamanitra mba ataonao amin'izy ireo ka amin'izao sisa izao tsy hanota izy. Amen. Eny matoky zay Andriamanitra fa tsy adinanao ireto tanora anao no hiaro zay amin'ny asany ratsy. Amin'izao alina izao raha ohatsy zahay ny fagnirianay Andriamanitra tao samatsara natao katraminy ary ho tafaveriny eto anohy ny fanompoananao ny sabata ety. Amen. Ny anaranao Jesosy no anoneza ny vavaka izany. Amen. Misy tenikely tiako atao amintsika tanora ary indrindra